sondraisika tokolasy tokovavy atao anatin'izao fandarana ary ena sarobidiny fahasalamana izao miarahaba atsika mijery miarahaba ihany koa ny vahinasena dia tsy iza koa fa ny dokotera Cotonou Sokanto eny amin'ny totobato mambolony eny moa no ahitantsika azy mandray marary isanandro miarahaba anao dokotera manaiky indray atao anatin'izao fandarana topolasy topovavy miaraba atsika menakavy miaraba atsika zay mahita sy maheno an'izao fandarana izao indray loha hevitra hoentintsika amin'izao fotoana izao dia mahakasika ny hoe fahabetsahany calcium vatan'ny olombelona eo ihany koa hoe inona no mety voka-dratsy ateraka izany dokotera nao ny fitenena ya tena zava-misy tokoa zany ary mampalahelo dia ny olona mieritreritra fa vao misy zavatra kely misao dia tsy ampy calcium dia calcifie aloha angamba resantsika androany zany antsoina hoe mombamomba ny calcium be loatra amin'ny vatan'ny olombelona ohatran'ny ahoana moa ny tany calcium ao anatin'ny rahantsika olombelona anankiray tokony manodidina ny 2,20 ka hatramin'ny 2,60 millimol par litre zay zany ny tokony fatran'ny calcium ny olona normal raha vao mihoatra an'izay izy le mihoatra ny 2,60 dia mameny antsona i dokotera hoe hypercalcémie na hoe miakatra ny tany calcium any anatin'ny ran'ilay olona anankiray inona aona vao mety fiseho an'izany calcium be loatra zany ao amin'ny vatan'ny olombelona ary inona mety ho voka-dratsiny mety hiteraka rehetra ny afantarina hoe be loatra calcium amin'ny vatan'ny olona anankiray lasa reraka foana lay olona dia lasa malemilemy foana lay olona dia manarak'izay lasa manafangaro zavatra lay olona dia manana olana na mémoire lay olona anankiray rehefa be loatra ny calcium amin'ny vatany dia lasa olona matory lava foana dia mety ho tonga any amin'ny antsoina hoe tsy fahatserovan-tena zay nefa matetika afangaron'ny olona amin'e rehefa matsiary reraka dia lazaina fa tsy ampy calcium dia io fa matory lava dia tsisy mémoire tena mifanohatra amin'izay zava-misy zay zany antsoina hoe sinina any amin'ny système nerveux central zany ny hoe calcium be loatra manarak'izay indray any amin'ny système cardiovasculaire indray zany resantsika hoe inona indray zany ny fiseho an'izany antsoina hoe calcium be loatra amin'ny vatan'ny olombelona anankiray mampiakatra tosida ary zany zavatra zany be dia be ny olona tsy mahafantatra an'izany tsy mahagaga ankehitriny rasa be loatra ny olona miakatra tosida satria nahoana zay mihetsika ny gasy dia intraveneuse ny dokotera laha taloha sy ny olona le tsy milianina dia mba tsindro amin'ny calcium fa reraka le arerahana nefa azo avy amin'ilay calcium be loatra le calcium miakatra be loatra ihany kokoa dia mampiakatra tosida manarak'izay rehefa be loatra koa calcium amin'ny vatan'ny olona anankiray dia misy olana kely eo amin'ny fo antsoina hoe trouble du rythme cardiaque zany hoe indrindraindrindra moa zany izy plus précisément hoe arythmie misy olana ao amin'io fon'le olona ao manarak'izay ty somary ataontsika hoe terme médical somary sarosarotra fa hotenenina ihany hoan'ny mpiasan'ny fahasalamana ho an'ny dokotera moa dia rehefa manao an'le ECG iny dia mahita ny antsoina hoe allongement de l'intervalle PR dia raccourcissement amin'ny QT manarak'izay ny olona mpihinana be calcium loatra sy mpihinana calcium loatra dia manao arrêt cardiaque foana matetika ary zay mahatonga ny olona maty be dia be tapoka ny andafy ny eto Madagasikara moa efa lasa mianatra ny hoe vao mihetsika kely dia calcifel ny sasany moa te alafa amin'ny fanafodiny fotsiny dia lasa atao ny hoe mihinana calcium fadio re olona mihinapinana fanafody fotsiny indrindraindrindra moa calcium nyresantsika amin'izao raha toa ka tsy nisy prescription na dokotera aloha ny dokotera ihany ny anomeanao an'io manarak'izay ny fetraikan'izany calcium be loatra any amin'ny vo na hoe any amin'ny rain'ny olombelona anankiray dia maninona lasa mipipi lava lay olona manao ny antsoina hoe polyurie lasa mamany lava manarak'izay lasa mangeteta lava te sotro rano lava zay le polydipsie dia manarak'izay déshydraté lasa very rano manarak'izay lasa hito moa tena fantatry ny gasy ny akamaroan'ny olona
na mivazara moa de mivaza koa mamorona am'ty zareo frantsay reo nampianatra antsika an'ity zavatra ty manao calcul rénal calcul rénaux misy karazany be de be calcul any am' rein fa karazany io zany tenentsika hoe calcul de nature calcium lasa misy kaio misy vaingana calcium any am'lay hoe litiage rénal any am' rein any zany de lasa marary be aty amin'ny lamosinao am' lamosinao na avy na avanana na izy roa manarak'izay lasa mety midina any ambany any iny de mety makany amin'ny mety amena antsony hoe calcul vésical de mety iteraka zavatra maro be de rehefa mihetsika lay crise na colique néphrétique moa fiteny anazy rehefa sendra midina zany lay calcul ka manetsina ny any amin'iny le fantsina fidina am' pipi iny de manao colique néphrétique ary tonga tsy afa mihetsika mihitsy le olona tena marary faran'izay marary be ary tena miantary tsy vita iny raha tsy hoentina any am' mpitsabo de misy fanafody amonjena anazy en urgence misy sérum atao sy ny namany any rehefa tsy voatsabo moa zay lasa midina any ambany any am' tata any am' famanizana any iny de mety hotsetsina sy ny namany mbola tantara hafa moa zay de manarak'izay miteraka olana lay aretina ataotsika hoe fantatry ny olona rehetrarehetra fatapatatra moa zany ny fisiny fa tsy hoe fantatry ny rehetra de ny insuffisance rénale manana olana io vo io ary reo kamaron'ny olona vo amin'ny insuffisance rénale de amin'ny ataotsika hoe ny 20 isanjatony izy ireo de le olona pinana calcium be loatra na reo olona ataotsika hoe olona nanan-katao de nininanao fininana be loatra n'ireny calcium ireny tamin'izy mbola tsy naninina ahoana indray ny fiseho an'izany ataotsika hoe calcium be loatra na hypercalcémie any amin'ny taovam-pinanakanina amin'ny système digestif lasa olona anorexique lasa hoe inona moa zany tsy mety mihinan-kanina no malay mihinan-kanina de malolohy lava de lasa mandoha foana de maninona kokoa lasa tsy mangery lasa constipé foana de misy marary eny am' kibo hoe manao douleur abdominale rehefa be loatra ny calcium ao am' vatan'ny olona anankiray lasa misy marary aty de mifammetsiny foana hoe maninona de manarak'izay ity zavatra anankiray ity io pancréas atsika io rehefa be loatra ny calcium de iteraka amin'ny antsoina hoe pancréatite tsy de betsaka izy io nefa kosa zava-misy ary nefa tadiova rehefa pancréatite zay farany marary eo am'le pancréas marary tena marary faran'ny aretina marary indrindra tonga zany mihetsika lay hoe douleurna pancréatique raha any amin'ny taolan'le olona anankiray ndray zany resahana hoe zany calcium be loatra zany de inona no miseho lasa marary ny vanotaolana de zay nefa ny zavatra eritreretin'ny akamaroan'ny olona tsy mahafantatra de lasa mbola mibosesika mihinana calcium foana ka de calcifie diso tanteraka tompoko manarak'izay lasa mora malemy taolana io mora tapaka fragilité osseuse rehefa ny akamaroan'ny mpanan-karena maninona malemilemy daholo ny vanotaolana de voadona ny zanaka mpanan-karena be reny sy ny zanaka vazaha reny jereo neny ao a France olona malemilemy de voadona kely de maninona tapaka vo menjera kely manao sita de tapaka satria nahoana misesika calcium be loatra tsara zany misesika calcium be ohatran'io foana mahatonga fracture mora tratran'ny fracture ny olona tratran'izy io ny olona be calcium loatra voka-dratsy ny hafan'ny antsoina hoe calcium be loatra eo amin'ny vatan'ny olombelona anankiray de lasa mora mitapitapy na hoe manao dépression angamba ny tenenana anazy jereo ne fa ren'le olona hoan'ny zay olona nanana havana an'izao zao de mahatsapy hoay tena namiana calcium be tokoa foana io satria tamin'ny taloha lamody mihitsy teto Madagasikara raha vao mihetsika kely de natao intraveneuse na calcium lasa de mihinana calcium isaky ny ana de anatin'ny herintaona mihinana calcium isam-bolana mihinana foana indrisy nampalahelo na ny toe-tsaina nanaovany sasany business zany maninona raha tena hoe vita ny diagnostic tsy mihinana calcium foana zany ianao mandavataona fa dio zany re olona ny sakafo hoanina manarak'izay lasa manana trouble cognitif lasa manana olona fitadina ny olona be calcium loatra ao amin'ny vatany manarak'izay io ozatra io maty ozatra ozy izy tsika malemy ozatra de nefa mifanohatra amin'izany reny ataon'ny olona sasany le lehilahy maty ozatra reny na le vehivavy maty ozatra reny de lasa mandeha mihinana calcium foana nefa efa be loatra ny calcium ao aminazy
fady io zany mihinana calcium be loatra io a fa miteraka zavatra ratsy be io a eo amin'ny fiainantsika olombelona. Inona ny tiana tenenina? Misy tompoko ny voka-dratsiny antsoina hoe calcium be loatra eo amin'ny vatan'ny olombelona anankiray, na ho manomboka any amin'ny kely izy eo mandrapatonga any amin'ny lehibe, ary matetika dia misy tonga any amin'ilay antsoina hoe misy risque na olona mpinana calcium be loatra dia manana risque be dia be ho voa amin'ny cancer. Zay koa aloha zany zavatra anankiray, ka eo anatrehan'izao zany dia fanentanana ny olona hoe asoro an-tsaina manomboka zao reo olona zany antsoina hoe isaka misy marary dia calcifé tsy ampy calcium. Aleo any dokotera anao irery ihany mandray fanapahan-kevitra ao aoriana amin'ny analyse sanguine irery ihany vao afaka miteny hoe tsy ampy ny calcium ao aminao, dia eo ny dokotera vao malala hoe atao firy andro ny fitsabonanao, atao intraveneuse ve sa atao fanafody hoanina. Tsy hoe rehefa le mikaikina ohatran'iny ny tana le manao an'ilay crise le spasmophile, ny olona spasmophile tompoko dia tsy voatery eo voa amin'ny tsy ampy calcium koa. Tanao le mikaikina be reny dia miditra amin'ny tanana sy ny tongotra dia sarotra anaovana. Marina fa ao anatin'ny urgence amonjena an'iny dia ny intraveneuse na calcium, fa misy antony hafa mahatonga an'iny. Anjaran'ny dokotera mandanjana anjo hoe inona ny antony nahatonga an'iny, fa tsy tonga dia hoe calcium foana. Ratsy dia ratsy zany ny fandraisana reo calcium io mandava-taona, fa aleo lanjalanjany dia asoro an-tsaina manomboka zao zany zavatra zany fa tsy tsara ny vokatr'izy io. Namarana ny fiarahantsika afaka foiaro amin'ny jiro. Eny ho antsika mpivarotra fanafody, pharmacien, ho antsika olona rehetrarehetra aza mena calcium ny olona hoe vidy calcium fanafody eny amin'ny pharmacie, ary aza mividy eny raha tsisy prescription na dokotera, fa manjary amin'ny tera-doza ho an'ny mpiarabelona. Ia, tapitra koa ny fandarantsika isorana ny dokotera Rakotoely Sokaly mitondra ny fanazavana mahakasika izay mba hitandremantsika satria zavatra tsy eritreretina tokoa ny mety tera-doza amin'itony karazana fanafody itony fa dia izay ihany koa no manakatona ny fandarantsika metrahana no manapitapa sy maripiresaka amin'ny manaraka dia no hevitra hafandray no entsika tanatin'izao fandara zao. Veloma tompoko.